Teboka misa folo nonotakiny ireto mpampianatra eto anivon'ny lycée Herverina mamonjy ireto satria efa tsy mifanaraka intsony amin'ny zava-misy amin'izao fotoana izao ireo fepetra izay iainana ankehitriny ka tsy ahafahana miatrika ny fiainana andavanandro intsony nanome 7 ora araka izany izy ireo mba amahana sy jerena akaiky ireo olana iainan'izy ireo izao. Izay mpampianatra sy mpandraharaha eto amin'ny lycée Herverina mamonjy Fianarantsoa dia manantitra amin'ireo tompon'andraikitra rehetra eto anivon'ny fanabeazana ty fangatahana ty araky ny 720 sy 520 ao amin'ny lalam-panorenana 10 sy 720 sy 920 ao amin'ny fanambarana iraisam-pirenena momba ny zon'olombelona tamin'ny taona 1970. Izay manome zo amin'ny asa mendrika sy fepetra ara-dradiny ho an'ny mpiasa rehetra. Manoloana ny zava-misy amin'izao fotoana izao dia mbola betsaka aminay mpampianatra tsy mbola nazo ny tombontsoa ara-dalàna tokony ho azony na dia manantanteraka ny andraikitra amin'ny fanabeazana sy fampandrosoana ny firenena izahay. Noho izany dia mangataka amin'ny fomba ofisialy izahay mba hijerena sy hanantanterana ireto fitakina manaraka ireto. Voalohany, fanondrotana karama mifanaraka amin'ny fepetra sy traikefa amin'ny asa. Faharoa, fandoavana indemnité rehetra tokony ho azon'ny mpampianatra, transport, copie, encadrement, sy ny sisa. Fahatelo, fanondrotana ny hofatrano, indemnité de logement ho telo ariary. Fahaefatra, fampiakarana ny volan-jaza manaraka ny toetrandro. Fahadimy, fanafainganana ny reclassement amin'ireo efa vita fiofanana ka nahazo diplôma vaovao. Fanatanterahana sy fanafainganana ny intégration amin'ireo efa elany andry ny fanekena ara-panjakana. Fahafito, fanomezana fiofanana mitoha hanasarana ny kalitaon'ny fampianarana. Fahavalo, resaka avancement tokony automatika amin'izao. Fahasivy, resaka chancellerie izany hoe ny décoration no an'ny mpampianatra tokony efa hisitraka an'izany. Fahafolo, mangataka koa izahay ato amin'ny lycée Herverina mamonjy fametrahana ny rano 420 amin'ny 420 7 jours sur 7 ao amin'ny sekoly mba hanasarana ny fahadiovana sy ny fiainan'ny mpianatra ary ny mpampianatra. Izahay dia manantena ny fandraisana andraikitra ara-dalàna avy amin'ny tompon'andraikitra rehetra, manantena valiny amin'ny fotoana fo izahay ary vonona amin'ny fiaraha-miasa amin'ny sehatra rehetra ho fampandrosoana amin'ny fampianarana. Marina moa fa tsy misy ambadika politika izao etsika izao afa dia fitakina madiodio sy ny mba tokony hampiakarana ambony ny rentan'ny fampianarana ary ihany koa ny fijerena ny olana misy ao an-toerana ny tena antony izao fitakina izao.